Fa miarabajery tratra ty soma fa enina ny volana novambra ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony mitoetra amintsika trano ny mofosainantsika anio dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Rehefa norarahan'ny fanamasina tsy hitory ny teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany an-tsisiny misy dia nitady akany Bitinia izy fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any misy izy dia nidina akany Troasy. Ary no ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitaha makaty Makedonia ka avonjeo zahay. Ary no nahita ny fahitana izy dia nitady handeha niaraka tamin'izay akany Makedonia satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantsonay hitory ny filazantsara any amin'ny olona. Ray masona no ansinay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ny Paoly faharoa ry havana, dia misioneran'ny Paoly faharoa ity tantaraina eto ity, manomboka amin'ity andininy ity zany, andininy toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahaenina ity ny dia misioneran'ny Paoly faharoa. Misy dia misionera telo moa zany nataon'ny Paoly, dia ity ny dia faharoa. Dia amin'ity dia faharoa ity dia asehon'ny Lioka, satria Lioka nanjoratra ny asan'ny apôstôly, asehon'ny Lioka fa Andriamanitra ihany no mitondra ny mpitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanahy. Ny fanahy ihany no mitondra sy mifehy ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra raha irahy ny fanahin'Andriamanitra. Izy manao hoe ny fanahy masina dia nandrara anay tsy hitory teny tany Azia. Fa ahoana ary no misy an'izany hoe fanahy mandrara ny olona tsy hitory teny tany Azia? Dia izy manao hoe dia norarahan'ny fanahy koa zahay tsy navelan'ny fanahy nakany Bitinia. Zany hoe misy programan'Andriamanitra, tsy ny mitory teny akory ny tsy tian'ny fanahy eto na ny mandeha mitory ny filazantsara tany Bitinia, tsy zay loatra, fa misy programan'Andriamanitra. Ary izay programan'Andriamanitra zay misy lahara-pahamehana. Mety tsy takatry ny mpitory ny filazantsara na tsy takatry ny fiangonana na tsy takatry ny olona tarihin'ny fanamasina zany amin'ny fotoana izay hitrangan'ny zavatra, fa matetika rehefa ko malala dia ny fanamasina io dia miasa ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ka mitondra azy ireo mitombona mandrakariva ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny mofinainantsika anio dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary rehefa norarahan'ny fanamasina tsy hitory ny teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany an-tsisiny Mizia dia nitady akany Bitinia izy fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina akany Troasy. Ary no ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly koa. Indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitaha makaty Makedonia ka avonjeo zahay. Ary no nahita ny fahitana izy dia nitady handeha niaraka tamin'izay akany Makedonia, satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Dia misionera faharoa nataon'ny Paoly ry havana ity asan'ny apôstôly toko fahaenina ity. Rehefa mandeha zany ny apôstôly Paoly namita n'ity voalohany araka ny hitantsika tany Derbe, tany Listra, na iniona tamin'ny Timoty, na reniben'ny Timoty, renin'ny Timoty, nanao batisan'ny Timoty, dia mby kosa amin'ny fandarana asa manaraka ka namakivaky Nikasa andeha zany ho any Azia, namakivaky
any Frigisy Galaty kanjo no rano fanamasiny zay ozy tsy hoany Azia ary de nieritreritra koa izy ho an'ny Bitiny fatsana velan'ny fanahin'Andriamanitra. Le afaka malala amin'itony tantarain'ny Lioka ito satria Lioka no loatra boky ny asan'ny apôstôly de maneho fa ny asan'Andriamanitra de ny fanahin'Andriamanitra ihany no mitondra azy. Io ny fikasan'olombelona fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra de tsy tanteraka. Ndraindray itsika rehefa misy zavatra tsy tanteraka de marary mafy mihitsy ny saitsika hoe ahoana ary ny tsy tanteraka, fa maninona ary ny tsy mety mihitsy. Fa amin'Andriamanitra ry havako de tsy misy résultat négatif zany, tsy mitombony zany amin'ny finoana. Mety mihiby izy eo amin'ny fotoana anankiray eo fa misy zava-miafina be dehibe zay tsy takarintsika amin'ny saina maha-olombelona fa arakaraka ny fizotra ny fotoana eny no anehoan'ny tompo ny fomba fiasany sy ny tiany atao. Fa ny zava-dehibe tokony anantsika de ny fiezahantsika amantatra amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, ny fitsangan-javatra, ny dikany zavatra rehetra mitrango eo amintsika. Fa Andriamanitra de tsy manafina mihitsy ny dikany de ny fitsangan-javatra ireny eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy. Tsy hoe mahafaran'Andriamanitra ny hoe mandrara ny olona tsy hitory-teny ho an'izy ohatra na nandraran'ny Paoly tsy ho amin'ny Bitiny ohatra, tsy zay loatra fa misy lahara-pahamehana, misy zavatra tian'Andriamanitra maika kokoa ho tonga any Azia any ingeny apôstôly Paoly rehefa fe andalo amin'ny Bitiny any izy fa izao nisy lahara-pahamehana tian'Andriamanitra nale kokoa. De hoy izy tamin'ilay fahitana tamin'ny Paoly manao hoe mita makaty Makedonia, mita makaty Makedonia. Fa inona maika tany Makedonia? Ny dia no raran'ny fanamasina na tsy nakany Azia aloha zareo na tany Bitiny, fa inona kosa kay maika tany Makedonia. Makedonia zany raha ohatra ka jerena de infaritra ataontsika hoe Grika iny zany Grika zany hoe in Europe iny zany. Ty zany dia ty teny ty zany manao hoe mitamaka ty Makedonia de hoe makanesa ty Europe. Europe amin'ny fotoana io mbola tsy tratran'ny filazantsara fa eo zany no antsoavo nataon'ilay lehilahy to Makedonia, lay fahitana zany hoe makanesa ty Europe. Ary dia maika zany Europe eto mita amin'ny azakazaka tany azy de makanesa aloha ty Europe na makanesa ty Makedonia aloha. Dia de tsika ijery tanàna anankiroa ry havako malala be dehibe moa lalovany tany Philippi, Atène, Corinthe, Thessalonika sy Makedonia mazava ho azy. Fa nisy tanàna anankiroa zay tena nanamarika ny dian'i Paoly tany amin'ity faritany lehibe antsoiny hoe Makedonia ity, satria ny firenena makedoniana zany de tanàna lehibe, dia firenena lehibe ka dia ndiaka ohatra anankiroa tsika azotsika nazavana n'ilay teny hoe fa inona ny nahamaika, fa inona ny tena dika le teny hoe makanesa ty Makedonia, vonjena amin'inona izy. Zavatra roa, voalohany iny nitranga to Philippi. Raha vantany vao nahita n'ilay fahitana zany Paoly sy ny namany de tonga dia tsy napitsy ny andro mihitsy. Zay ny asan'ny fanahy-masina. Rehefa programan'Andriamanitra de tanteraka na amin'ny alina na inona zavatsarotra io na inona rehefa tian'Andriamanitra de tanteraka. Zay maha-Andriamanitra azy. Fa rehefa tsy tian'Andriamanitra ho tanteraka na inona finiavana sy fikasana tsy tanteraka. Ary dia hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe ary noho nahita ny fahitana izy de nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia zahay. Zany hoe avy hatrany de tsy niandry. De nivantana tao Troasia dia rehefa aveo nizotra tany Simotraky dia namakivaky ary tonga tao Philippi. Philippi ny tanàna voalohany tao Makedonia, zany hoe ny toerana voalohany nandray ny filazantsara tany Europa zany de Philippi na ny Filipianina. Io taratasy hitantsika ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina io. De iny nitranga tao Philippi. De hoy ny filazan'ny Lukas hoe nisy vehivavy nanan-karena tao Philippi zany, mpivarotra lamba volomparasy izy, de nivavaka tamin'Andriamanitra, zany hoe mivavaka tamin'ny vavahana jiosy izy.
dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy kanjo ny tompo nanokatra ny fony ary dia nambarany Paoly taminy zany ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo dia natao batisa ity vehivavy ity sy ny ankohonany ary dia nandraha ihany Paoly tao tokantranony izy sy namany Paoly mba nitoetra vitsivitsy tao amin'ity vehivavy zay mpanan-karena tsara fanahy ary nandray ny filazantsara ity. Mitamaka ty Makedonia. Iza no nivonjeny Paoly voalohany indrindra tao zany hoe fikavonjeo zahay fianakaviana. Fianakaviana Lydia sy ny ankohonany natao batisa tao Filipi. Vonjeo zahay, iza no nivonjena voalohany? Lydia sy ny ankohonany. Hoy ny filazany Lukas manao hoe tena natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany. Fianakaviana ray manontolo zany natao batisa. Nandray an Jesosy. Novonjena tamin'inona? Tamin'ny tsy finoana an Jesosy. Nino n'Andriamanitra izy fa tsy nino an Jesosy. Nandray an'Andriamanitra izy fa tsy nahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra tao an Jesosy. Io ny namonjena azy. Mitamaka ty Makedonia zany ka vonjeo ireo zay rehetra mbola tsy nandray an Jesosy. Dia afaka malala tsy foin'Andriamanitra ngeny olombelona dia zay ny antony nanomezany an Jesosy ary ny antsoina hoe olona vonjena na olona voavonjy dia ny olona mandray an Jesosy, tsy ny olona mino an'Andriamanitra zay eo be dia be indrindra mino an'Andriamanitra fa tsy mandray an Jesosy. Ny dikany hoe natao batisa dia marika ny fandraisana an Jesosy tompo sy mpamonjy. Zany afaka malala ny antso hoe mitamaky makany Makedonia ity dia antso ho an'ny mpitony filazantsara, antso ho an'ny kristianina rehetra, antso ho anao, antso ho an'ny fiangonana. Ahatonga amin'ny fiangonana tsy ziriziry amin'izay heveriny hoe mety na izay heveriny hoe iny ihany fa iainy ny fanahin'Andriamanitra. Fa mety misy asa maika izay tsy takatry ny saintsika tian'Andriamanitra ataontsika. Fa ny zava-dehibe dia ny fianekentsika iainy no nibitsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay tsy ferantsika ny fomba iresahany amintsika. Paoly moa dia hoe nahita fahitana izy. Fa ny fanahy masina ihany no mandresy lahatra amintsika manao hoe makanesa makany Filipi. Fa misy ankohonana maika atao batisa maika hitoriana ny filazantsara. Mampametra-pahatera avako malala hoe iza ny Makedonia atsika, iza ny Makedonia anao, iza ny olona tiany tompo hitoriana ny filazantsara eo akaikinao eo manodidina anao lavitra anao. Fa izao ny fanahy masina rehefa raisina, ny fanahy masina rehefa ao anatintsika dia fanahy maniraka, fanahy miasa, fanahy mibaiko, fanahy mitarika. Dia inona no nitranga faharoa? Dia rehefa namakivaky any Filipi zany Paoly dia nisy vehivavy, nisy tovovavy ankizivavy anankiray nanana fanahy mahavaly, nanana fanahy mahavaly, fanahy mipitona ny filaza azy, fanahy mipitona. Dia natso hoe fanahy mipitona dia fanahy piton zany ilay biby lava. Dia fanahy mahavaly ny ankizivavy zany mahana fanahy mahavaly. Dia natao fitadiavam-bola izy io, nataon'ilay tompon'ilay ankizivavy fitadiavam-bola. Iny rehefa fanahy mahavaly fanahy zany hoe mpamina anontaniana zany, ohatra hoe very ny omby dia le fanahy miteny ary ambany ary izy, ohatra hoe very ny vola izy anangalatra azy dia le fanahy mahavaly miteny ary izy. Dia zay dia nataon'le olona fitadiavam-bola. Nisy fanahy ratsy zany tao amin'ity vehivavy ity vavy kely ity, fanahy piton. Dia nampiasaina ny tadiavam-bola io. Dia nahazo arena be le tompony, oliko andiny fahinambiny folo. Dia iny lay fanahy mahavaly rehefa nahitany pitona, lay vavy kely zany zay misy fanahy mahavaly, rehefa nahitany Paoly azafady, rehefa nahitany Paoly dia niantsoantso lay fanahy mahavaly tao amin'ilay vavy kely. Dia niantsoantso amin'ny Paoly manao hoe ireo lehilahy ireo tia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra ka manoro-hevitra nareo ara-pamonjena. Dia isan'andro izy manao an'izany mandrakariva. Lay vavy kely zany le misy fanahy mahavaly niantsoantso eny an-dalana eny teny amin'ny ireo lehilahy reo mba enonareo fa reo dia tena manoronareo amin'ny lalana avo indrindra. Dia sosotro Paoly dia misy Paoly manao hoe mandidy ianao amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'ilay vavy kely lay fanahy nipitona ary dia tsy nahafantatra
tsy nahazo rena tsony zany lay mpampiasa azy niala le fanahy ratsy vonjeo zahay ka makanesa ty Makedonia karazana mpanahy ahoana azy zany riavako inona zavatra mitranga lay vavikely zany de nisy fanahin'ny Pitona tsika teo fa izao raha mihaino lay raha ohatra ka mihaino tsotra fotsiny zao ianao lay fanahin'ny Pitona zany lay vehivavy miteny le vavikely miteny manao hoe reo lehilahy reo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra zay manao anareo lalam-pamonjeny zay foana ny teneny de miteny izy zany teny izy zany inona moa no maharatsy an'izany raha ohatra ka mijery maimaika isika de miteny manao hoe inona moa no maharatsy an'izany inona moa no maharatsy an'izany fanahy zany raha itsika inona raha ohatra zany ka jerena amin'ny fomba tsotrako izy angempa fanahy mavaly manampy ny olona hoe mametrana fantany aizaka le zavatra very izy miteny ary de aizaka le zavatra tsy hita teo de iny zany mametra ametrahana fanontaniana zany lay fanahy de mamaly ary eo izy dia mbola mampitovika ny Paoly milaza ny marina momba ny Paoly manao hoe ka reo olona reo de manolona reo ny lalam-pamonjeny fananinona no fantatry Paoly hoe fanahy hafahafa io inona natokana amin'ny Paoly nafantatra azy satria nataony tao anatin'ny andro maro ary nataony tao anatin'ny andro maro tena nelingelina amin'ny Paoly indray tena nelingelina amin'ny Paoly indray ary efisaratsiny mitory teny Paoly de tonga de mitsangana izy de miteny manao hoe ireo lehilahy reo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra zay manao anao lalam-pamonjeny toveo nazo tom-bavahana de misy fanahy miteny an'izany sanatria dia fantatry Paoly amin'izay fantatry Paoly satria Paoly de mahafantatra fa ny fanahin'ny mpaminany de mety ho zakainy ny mpaminany ny fanahin'ny mpaminany dia hoentin'ny mpaminany ihany zany hoe raha ohatra ka misy olona anankiroa samy tarihiny fanan'Andriamanitra eo samy misy fanahy masina de tsy miady teny reo zay hoe fanahin'ny mpaminany mety ho zakainy ny mpaminany rehefa fanahy iray ihany ny teny ao anatin'ny mpaminany anankiroa de tsy voatery teny ny anankiray fa azo satria ny fanahy masina anankiray ihany no mitondra azy de zao tokony hitovy reo to fanahy iray ihany miasa ao aminy de zao mety ho zakay ny anankiray io ny apôstôly Paoly zany hoe tsy voatery hiady teny ny mpaminany satria azo nylay fanahy masina ampitenenina zay tiana tenenina ny anankiray fa tsy voatery teny ny anankiroa zay mahatonga amin'ny Paoly teny manao hoe ny fanan'Andriamanitra de tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana eto de zao mahatoa manakorotana sy miteny matetika manelingelina ny asa fitoravazana ataon'ny Paoly de fantany hoe fanahy tsy izy io raha fanahy izy io de tsy nanelingelina namerimberina azy tao anatin'ny andro maromaro fa ny tenin'indray mandeha de ampohatra na tsy manelingelina azy fa hitan'ny Paoly fa nanelingelina azy de hitany hoe tsy fanahan'Andriamanitra mampiteny azy tsy fanahan'Andriamanitra mampiteny azy fantatry Paoly fa manelingelina azy fantatry Paoly fa manelingelina indray ny asa zay ataon'ny Paoly toy izy manao hoe mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny voa aminy le avako malala fampianarana ny fiangonana zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra raha samy tarihiny fanan'Andriamanitra de tsy mba fanahy masina mampifandrombaka teny raha miady teny isika kanefa samy mpaminany de izao mila mieritreritra fanahy masina ve mampiteny atsika fa raha ny fanahy masina mampiteny atsika raha ho misy olona anankiroa ataovy hoe ndray rakoto ndray randry ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny fiarahamonina ka mifandrombaka teny azon'Andriamanitra ataony hoe zay tiandrakoto tenenina de tenenina andry ihany na zay tenenina andry de tenendrakoto ihany fa tsy voatery hiady teny izy ireo zany refako malala ny fiangonana de ampianarin'ny tompo eto ao anatin'ny fanetretena anaiko tarihiny fanan'Andriamanitra de tsy fanahy manakorotana fa fanahy milamina fitenera moa amin'ny teny mazatra hoe fanahy mihaja tsy fanahy mpikorotana tsy fanahy mampitabataba fa fanahy milamina fanahy masina mampilamina dia androany Paoly lay fanahy mahavaly mety amin'ny lafina anankiray mety hoe ka fameza-pahasoavana nge zany kina kosa moa lizy nge zany ilain'ny fiarahamoniny tsia raha maha-olombelona tsotra ny jerenao azy te zay fajery tsara fa natao fitadiavam-bola ary natao fanambakana na tsy prianteny de milaza am'izay mihitsy hoe natao fitadiavam-bola zany hoe lasa inona ny zavatra nitranga lasa ity ankizy vavy ity zany dia nataontsika hoe nataon'lay tompony fitadiavam-bola exploitation ny filaza azy amin'ny azahoanareo azy zany hoe tena
nanapara-pahefana mihitsy very mihitsy lay maha izy azy ilay vehivavy fa inona lasa nampiasaina mba atao fitadiavam-bola fotsiny lay vehivavy lay ankizy-vavy zany dia nataonylay tompony toy ny milina nataon'ilay tompony toy ny milina fitadiavam-bola fotsiny ihany ary fantatry Paoly zany ary bitsaka ry havako malala amin'ntsika mesako zao ny olona anatin'ny fiarahamonina any na tsy tratra ny fanahy mahavaly ary fa tratra zany ataontsika hoe exploitation na zany hoe fanapara-pahefana na atao fitadiavana fotsiny ampiasaina fotsiny ho amin'ny fitiavaka rena misy olona any mijaly misy tanora any mijaly ao anatin'ny fiarahamonina ampiasain'ny hafa fotsiny tsitsefiny hafa fotsiny ary fantatry Paoly zany nanafaka zany ity filazantsara nytoriny Paoly ity eto zany Paoly de manafaka ity zazavavy ity amin'ity ataontsika hoe fangejana amin'ity fampiasana azy tsy aradrariny sy fampiasana azy tsy amin'ny mahendrika maha olombelona azy ity nanafaka azy Paoly rehefa zay le hoe mitamaka ty Makedonia iza no novonjena eo ankizy-vavy io ankizy-vavy io ny tiany tompony novonjena satria misy fanahy mahavaly ary ampiasainy manodidina azy amin'izay tsy tokony mampiasana azy maha olona azy mihitsy dia inona no mitranga tezitra ny tompon'ilay zazavavy dia nampitabataba ary nefa rany ny apôstôly nefa rany Paoly sy ny namany moa dia nogadraina tao an-tranomaizina mitamaka ty Makedonia namonjy olona ny apôstôly Paoly nitoro ny filazantsara ny apôstôly Paoly fa inona koa no nitranga migadrako izy migadra noho ny filazantsara mitamaka ty Makedonia fa amonjy anay fa nitondra ny mafika io Paoly tao Makedonia natao Filipi tao amponjany efa izy de mbola nitoro ny filazantsara tamin'ilay lehilahy anankiray izay namonjy zay mpiandry azy tao amin'ny fonja de nitenena amin'ny Paoly manao hoe minoany Jesosy tompo teo vonjeny anao sy ny ankonanao voavonja lay lehilahy mitamaka ty Makedonia koa mba haniny hitory ny filazantsara amina olona zay tsy mbola mihitsy nahafantatra mihitsy any Jesosy afaka malalo aza malaina amin'ity asan'ny tompo ity ary isika ndray mafy mita makany Makedonia mafy zany hoe mitoro ny filazantsara mafy zany mahafo ny asan'Andriamanitra mahafo fotoana ho an'ny asan'Andriamanitra mamangy mahafo fotoana ho an'ny asan'Andriamanitra mandeha mitsidika isan-tokantrano mampahery ny manjo mandeha manao tafika masina mandeha mitety fiangonana mampahery mitory-teny mihira mivavaka sy ny sisa rehetra reny ny Makedonia reny fa mahireza le avako malala mahireza ary ny zavatra nitranga farany avako malala tao Makedonia zay ny tao Filipi fa nitranga gay tany Atena ny apôstôly Paoly de niakatra tany amin'ny taranantsony hoe Areopago dia rehefa tonga tany amin'ny taranantsony hoe Areopago izy toerana manokana motsy ary tsy hoe tanàna fa toerana Areopago dia rehefa tonga tao izy de nahita tsangam-bato isan-karazany de iny Paoly manao hoe anaro zany misy tsangam-bato isan-karazany reo de ty ho an'ny Andriamanitra ho an'ny Jupiter ty ny Andriamanitra ho an'ny Apollon na ohatr'izany dia inona na ho an'ny Uranos na ho an'ny Bacchus ny sisa rehetra na ho an'ny Dionysos be dehibe moa ny Andriamanitra ny Grika dia tao Atène de misy tsangam-bato anankiray misy ohatra hoe tsangam-bato natao ho an'ny Andriamanitra tsy fantatra de hoe Paoly manao hoe ity Andriamanitra tsy fantatra tianao amparako anareo ina zany le teny mitamaka ty Makedonia niny ampahafantatra anay lay Andriamanitra tena izy ay ao anatin'ity fiarahamonina ity afako malala misy olona mino karazan'Andriamanitra tsy fantatra misy mino karazan'Andriamanitra be dehibe fa inona ny tian'ny tompo ataontsika mandeha mitoriko lay Andriamanitra tena izy mita makany Makedonia hitory lay Andriamanitra tena izy iza lay Andriamanitra tena izy lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompo tany Atène zany Paoly tanàna lehibe faharoana le amin'ny Paoly io tany Europa de Atène renivohitry ny firenena Grika ankehitriny moa
tsy niova mbola io ihany izy dia inona nandehanan'ny Paoly tany nitory an Jesosy nanambara an Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay tena Andriamanitra velona fa tsy ilay Andriamanitra izay asehon'ireo tsagabato vato tsy metsika ireo fa ilay Andriamanitra velona nandresan'ny fahafatesana. Ina rehefa mpanata taraina amin'io le afaka malala zavatra roa lehibe. Voalohany dia izao ny kristianina pino ry afaka malala dia ny asany sy ny antom-pisiny dia tsy velona ho an'ny tenany izy fa velona ho an'ny filazantsara ary manana adidy amin'izany fitorianany filazantsara. Ny antony nanganan'ny tompon'ny fiangonana ry afaka malala dia hampafantatra ny fitiavany sy ny famindram-pony. Asa manahoana ianao zao move efa mba nihita tany Makedonia, move mitory ny filazantsara, move mba manao zany mivavaka ho an'ny mpitory ny filazantsara, mivavaka ho an'ny firenena, ho an'ny fiangonana iasan'ny filazantsara. Mety angamba mitemanao hoe ka tsy afaka aiza moa pastera ny afahana ty asa atao isan'andro, ny ankohonana, ny adidy azy, ahoana no afahana andeha hita ho an'ny Makedonia, afahana no afahana andeha hamonjy ny hafa tahaka izany nataondry ry Paoly zany. Eny tokoa hevitrao zany fa izao petsaka ny azonao atao amin'ny fitoriana filazantsara. Mety tsy afaka makany Makedonia ianao fa afaka mampitondra zavatra ho an'ny olona ho an'ny Makedonia. Hitantsika eo tantaran'ny Paoly ke zany. Paoly tokony mitondra zavatra isan-karazany hoentina tany Jerosalema, ny hoentina tanyreo olona masina. Azonao atao ry afaka malala manoana ny asa mpitory ny filazantsara. Be dia be ny asa ilana fitoriana ilana fanohanana indrindra reto Madagasikara fotsiny mbo amin'ny faritra atsimo Madagasikara mbola betsaka ny tsipina alaifsaretsaina hoe mbola tsy ampy 10 nge isanjatony amin'ny fany ivelany renivohitra mbola tsy mahafantatra an Jesosy. Azonao ataony mividy baiboly manolotra baiboly ho azy reny, manolotra firara ho azy reny, manangana sekoly, miantoka karama mpampianatra, manampy karaman'ny evanjelistra, manohana ny asan'ny mpitandrina sy ny fiangonana, manampy ny asany sy ny sampany isan-karazany. Zany rehetra zany endrika hitana ny Makedonia. Mety tsy afaka ho tonga ny bekily na ny bekitro na ny beraketa na sy ny sisy afaka malala fa zao misy olona any efa misy any tahaka andro Paoly tany Makedonia dia entina mibavaka izy, ampahirezina izy ary tohanana izy. Endrika isehony ny fitoriana filazantsara andry afaka malala. Dia mahireza ary afaka malala manohana ny asan'ireny evanjelistra ireny, manohana ny asan'ireny sekoly izay ny asany ambanivohitra ireny. Alaifsaratsaina fa mbola misy nge ihany ataontsika hoe sekoly efijekema, sekoly dabe. Inona dia hoe sekoly dabe? Vary ny daba natao karama mpampianatra. Mbola misy zany ambanivohitra rehetra ilana tohana, ilana kristianina manaiky hita ho an'ny Makedonia. Fa ny faharoa dia izao ry afaka malala ny kristianina rehetra hotsika teo voalohany dia atsoina hitory ny filazantsara amin'izay mety ho fanomezam-pahasoavana mena Andriamanitra azy. Fa ny faharoa ry afaka malala dia ity tsy mora akory ny mihita makany Makedonia. Miandry anao ny fitoriana filazantsara fa miandry anao koa ny zavatsarotra. Miandry azy teto ny Paoly ny fonja amin'ny Paoly tany Atenio ny esoteny nazo ny Paoly hoe ina koa zany lazainao zany, ianao ndreveny ampianatra anay fa izy ianao. Zany rehetra dia mety ho hitan'ny kristianina ny ampitoriana filazantsara. Mety hoe son'ny olona ny ampitoriana filazantsara iza koa ianao, iny zany Jesosy zany, iny zany ambaranao zany. Mety mahazo esoteny ry afaka malala. Rehefa mita makany Makedonia tsika ry afaka malala zany hoe rehefa manaiky tariny fanamasina fitoriana filazantsara dradraingeny ny olona meme manesoneso fa tsy atao mahakivo zany ry afaka malala. Nandalo an'izany daholo ny mpitory filazantsara. Io zao Paoly nandalo an'izany, Jesosy nandalo an'izany, Petera nandalo an'izany, ka izy ianao tsy andalo an'izany. Nandalo an'izany daholo ny olona rehetra talohanao, misony ny olona memezany ny olona, tsy tiany ny olona, noaratsiny ny olona, nendrikendrehany ny olona. Mety mitrangy zany ry havako lalan'ny mpitory filazantsara rehetra zany. Ny tsy mandalo an'izany indray ranao fa mety mandalo fanenjehana, fakalana satria zavatra tsara no entina dia tsy zakan'ilay fiarahamonina ratsy fa izao aza ny salasala ndana ihany ianao mihita makany Makedonia, eno ihany mipitsiky ny fanamasina, meteza tariny fanamasina dia matoky fanao anatin'ny ady sarotra ianao dia marina ny tenin'ny tomponao hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao.
fa Paoly na dia nigadra tao amin'ny fonjaza dia nafahany tompo tao an-tranomaizina. Nisoro tanina nozongozona ny fanorenany tranomaizina dia nivony araka tamin'izay mivaravarana hoy Luka. Zany hoe rehefa ny Makedonia isika tsy ny zavatsarotra akory ny tompony teny farany hanampitoriana ny filazantsara fa ny fifaliana, ny fahasoavana. Mahery zary avako malala mitoro ny filazantsara. Mivavaka isika. Tompo ansoranao zay noho ny amin'ny famanginao ny fonay atsiaro fa manana didy izahay, nametranao andraikitra izahay hitoro ny filazantsaranao. Asan'ny anjely zany, kanefa dia izahay no ny rahainao hanao zany asa sarobidy zany. Tompo, meteza andrakotra anay ny famindramponao sy ny fahasoavanao, ka tsy ny zavatsarotra no hitanay ao anatin'ny filazantsara fa ny iraka mpanaovinao anay. Tsy ny zava-manahirana no mibahanao an-tsainay fa ny hery ny fahasoavanao sy ny finoanao mandresy ny mafy rehetra. Taonanay anao hita ho an'ny Makedonia. Atao virenay ny bitsiky ny fanahinao masina, ahafantaranay izay Makedonia tianao iasanay, ny fiarahamonina tianao hitoriana filazantsara, ny namanay sy ny mpiarabelona tianao vangina amin'ny alalanay. Fampahere zay Tompo, aoka amenao fanetretena, faharetana, fahazavan-tsaina sy fahendrena eo am-panatanterahana ny fitsoana vavolombelona. Dia tahiny tokantrano tsirairay avy nisambatan'olona eo ampanarahan'izao mofinain'izao Jesoa ho fiasana velona eo am-pelatananao, hitory ny fandresenao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Amen.